mpino silamo sunnite eto Madagasikara izay mivondrona ao anatin'ny CMSM na communauté musulmane sunnite de Madagasikara ka ny 1 roa 20 sy 3 jona izao no antanterana izany any Ambanja mitondra fanazavana momba ny votoatiny sy ny andrasana amin'ity hetsika goavana ity Andriamatora Kotoarivony Ajanirina eo amin'ny micro any Liliane Randriambololona. Fidina manokana moa Ambanja ny antony hoe satria Ambanja azo lazaina fa isan'ny faritra anankiray izay akaikin'ireo faritra rehetra maro mpino silamo akaikin'ny Majenga, akaikin'ny Dego, akaikin'ny Sava ary tsotsotra amin'ny mpino silamo ny manantona izany toerana izany. Ny mpino silamo ankehitriny izay azo lazaina fa mananika ny 25% ny isan'ny vahoaka malagasy. Voalohany indrindra dia tatitra momba ireo asa vita rehetra nandritra izay fotoana izay. Manampin'izay ihany koa dia fametrahana vinavinana asa izay ho atao amin'ny fotoana rehetra manaraka. Ary fanampin'izay ihany koa dia isan'ny fotoana ihany koa io hiainona ireo olana rehetra isamparitra mianjady amin'ny mpino silamo ary ny olana rehetra ihany koa mianjady amin'ny mpino silamo raha ohatra ka misy zany eto Madagasikara. Toy izany ihany koa ny olana rehetra mianjady amin'ny mpino silamo maneran-tany ary inona no andraikitry ny mpino silamo manoloana izany rehetra zany. Manoloana izay koa dia isy ihany koa ny fifampahafantarana eo amin'ny samy mpino silamo rehetra. Zany hoe ny isamparitra dia ezaka ny ifankahafantatra ary ezaka ny ifandray tanana tanteraka. Toy izany ihany koa mandritra an'io hetsika io no hamaritana ihany koa ny fomba fijeriny ny mpino silamo ihany koa ny anjara biriky tokony hoentiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fampahafantarana ireo ezaka isan'ambaratonga rehetra ho ataon'ny mpino silamo ho amin'ny fampivoarana n'izany fonina silamo zany eto Madagasikara. Ho voafaritra tsara tanteraka ihany koa ny anjaran-draikitry ny mpino silamo, ny fikambanana sy ny isam-batan'olona ary ny rafitra tokony apetraka mba andraisan'ny mpino silamo andraikitra amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara ity.